know Timba mafuya infanta puna Mitana no Nunyazunani fia inaku Ni marai na vomi fuwa Manda paturiku Tesosio Wirai kuni yatara no Tika no tubo Timba mafuya infanta puna Mitana no Nunyazunani fia inaku Ni marai na vomi fuwa Manda paturiku Tesosio Wirai kuni yatara no Tukiana utewa minyana ku Naseu no ai fatara lot Yana Isakini minyana Tesosio Wirai kuni yatara no Natukiana utewa minyana ku Tukiana utewa minyana ku Naseu no ai fatara lot Naseu no ai fatara lot Yana Isakini Isakini minyana Tesosio Wirai kuni yatara no Eu não E tudo ai na máquina Não te alinhas A que ai te não Fanta chuva no luraco Se sacais a cu Se socio Wirai kuni yatara no Tukiana utewa minyana ku Naseu na wai patara lot Yana Isakini minyana Tesosio Wirai kuni yatara
Alleluia, dia mbola faditra tena koa miarabantsika tsirairay avy amin'ity takariva ity. Mankasitraka an'Andriamanitra za voalohany indrindra ny amin'ny fotoana izay omeny tahaka izao any amin'ny tombontsoa izay mbola omeny afaka manompo azy ary mankasitraka ny mpanompon'Andriamanitra mbola manome any sehatra ahafahana mivelatra anatin'ny asa fanompoana tahaka an'izao. Tena hoe arak'izany izany dia miazakazaka tokoa ny fahatsaran'Andriamanitra hanontrona antsika, hanenjika antsika mihitsy ny fahatsaran'Andriamanitra rehetrarehetra sy ny fitahiny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary ety am-piandohana dia faly manasa antsika tsirairay avy mba tena hoe anaraka an'izao fotoan'izao hatramin'ny farany satria asa eto Andriamanitra. Tsisy miala maina izay tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, tsy tonga ho azy ianao. Misy ny tenin'Andriamanitra izay hoe tsy misy tonga eo amin'ny fanatrehako izy raha tsy tamin'ny fanahy. Dia
tena hoe nisy fanahy tao nandresy lahatra anao natonga anao na manaraka an'izao laiva zao dia aza atao zavapony zany aza atao kilalao ihany koa zany dia manasa anao ihany koa mba hizara no partage an'izao laiva zao zany tiana lazaina mba partageo amin'ny Facebook ao mba ahita koa ny hafa afaka partagenao amin'ny MP koa mba ahitany olona akaiky anao inona dia lavitra anao arany an'izao fotoana zao satria fotoana mamy ty androany ty dia andaontsika mba samy araka mamy miaraka amin'ny rehetrarehetra nomboka amin'ny fotoana avy hatranytsika ary amaky tenin'Andriamanitra tsika voalohany indrindra izay vita amin'ny Hébreux 4:20 andiny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary manaova lalana mahitsy alehan'ny tongotrareo mba tsy ampipitsoka ny tongotry ny mandringy fa ny mba hasitrana azy kosa. Amen. Zany tenin'Andriamanitra androany ny lohateny an'izao laiva androany izao dia hoe Jesosy miasa mavita ny tsy hay atao zany hoe tsy hain'olombelona atao dia Jesosy Kristy atao. Dia zany no tenin'Andriamanitra entsika hitondrana an'ity fotoana ity amin'ny androany ity andalohantsika hivavaka aloha hisaotra an'Andriamanitra hangataka ny herin'ny fanahy masina mba hiasa eto ihany koa amin'ny androany ity satria raha ny herintsika andehanantsika dia mora vizaka etsy dia efa vizaka fa raha mandeha amin'ny tenin'Andriamanitra dia andeha lavitra ozy izy hiazakazaka nefa tsy ho reraka dia ndao atsika amin'izao fotoan'izao hanao an'izany mivavaka zany ifona ihany koa tsika ny amin'izay mety nataontsika tsy mifanaraka tamin'ny sitrapony satria fa hotantsika ny hevitra mampisaraka antsika aminazy tsy misy dika mba tonga etontsika nefa misy hevitra ampotantsika sy n'Andriamanitra hitentsika nefa tsy hisy haina fa androany tena hifontsika mba ho reny izay zavatra ho tenintsika ary mba ho azontsika ihany koa mba mivavaka antsika tsy misy sakatsakana ary ametraka an'izao fotoan'izao ampelantanan'Andriamanitra tsika dia sandrato amin'ny fiainana. Ray malala ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia misitra sy mankasitraka anao zay fa Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra mpamao tsara ianao, tsara teo amin'ny fiainanay ianao, tsara teo amin'ny fiainan'ny ankohonanay ianao, teo amin'ny fiainan'ny mpiarabelona aminay, ny amin'ny fanakaviana ry amatony, ny amin'ny rehetrarehetra dia hoe tsara taminay ianao. Satria anao zay fa ianao niazona zavatra rehetra ka mbola matoy izao anay fa nay mbola miaina normal tahaka an'izao dada dia ankasitrana ianao zavatra rehetra misaotra ny amin'ny heritanjaka ary fahasalamana, misaotra ny amin'ny fahavelomany tsy raray avy tompo misaotra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay nataonao tena tsy voatanisanay fa maro loatra zavatra nataonao araka ny teninao hoe tsy voatanisa ny zavatra nataon'Andriamanitra dia tena zany mihitsy tsy voatanisanay na olany arany andronay ity dada fa tena mankasitraka anao zay raisany fisaoranay zany fa tena atolotra anao era-po era-tsaina saotra indrindrandrindra ny amin'izao fotoan'izao mbola ahafahany andray maketo amin'ny fanatrehanao tsara indrindra sy mamy indrindra amin'izao fotoan'izao zay tena mangataka amin'ny fanatrehana efa nanao masina tsara indrindra mangeta hitanao zay fa namasina fenoianao izao ka zay mainamaina ty anatinay tena hoe votosanao le rano velona mihitsy ny fanamasina tsy hisy angetaeta itsony ray ary fa tena hoe hovotonao tanteraka izay votosi anao zay fanamasina hosory ny osotrao izay amin'izao fotoan'izao fa milanao tsy ary efa ninino zay ary tsy te handeha zay ary tsy miaraka aminao ka ento zay reto lavitra mihitsy ento lalina mihitsy zay androany fanamasina efa milanao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay rehetrarehetra mety nataonay tamin'ny tontolo andro iny tsy araka ny sitraponao ny amin'ny fiteninay ny amin'ny fihetsikay zavatra amin'ireny sofinay na nigilananay sofiny zany zavatra mijerevany masonay izay narehan'ny tongotray ny famindranay toe-ponay toe-tsainay ny fitafianay izay rehetra tsy araka ny sitraponao izay tsy nanome voninahitra anao dia hifonanay tao anaty anao zany dada fa Andriamanitra masina loatra ianao dada raha hoe hatrehan'ny mpanota tahaka anay izao kanefa misaotra anao zay noho ny amin'ny Jesosy Kristy rehefa soavana ho anay ny rano Jesosy Kristy mahay manadio anay ka dio sisasao zay amin'izao fotoan'izao Jesosy diovy ny fonay indrindrandrindra mba hadio anaty anao mba ahitana hitavanao ireo rehetrarehetra hevitra efa-pahotana manasaraka any aminao dia aoko rava zany tsy anankely tsy anam-pahefanatsony izao fotoan'izao tonono fa tsy hisy fotoana ho an'ny fahavalo ny sainay dia hifantoka any aminao ny aminay matoly hifantoka any aminao tena hoe tazolo aminao ny concentration anay Jesosy tsy hisy fahavalo isaky amin'ny sainay ny amin'ny zavatra hafa ny amin'ny problème ny amin'ny aya fa tena hoe hifantoka aminao izay satria ianao ny vahaolana lehibe ho anay ianao le mahay manao ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainanay tsy mahita anizaniza afa-tsy anao zay tsy mahalala anizaniza afa-tsy anao zay ary tsy antson-kafa afa-tsy anao zay androany Jesosy Kristy satria tsy mankasitraka anao zay fandriamanitra tsara ianao. Alleluia. Amen. Amen. Dia amin'izao fotoan'izao manasa ny ravavina ela hitondrantsika indray anatin'ny fotoana manaraka. Alleluia. Dia mankasitraka indrindra ravavy mankasitraka ny fanafin'Andriamanitra ny amin'ny fivelahana amin'ny asa fampona izay omeny amin'ny
tenako amin'izao fotoana izao ary mbola ito anaty vavakantsika tompoko amin'izao fotoana izao tsika dia mbola vavaka nohitra ny saintsika eo anaty Andriamanitra napakitsika ny fanany abatoana tena hoe ny fanay masina ny taridarinantsika ny amin'ny fatakarana tenin'Andriamanitra mialohan'izany aloha dia ataontsika amaky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny salamo fa 1:1 manjeny fahaefatra sy ny fahadimy ary ny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao izay hatsarovana ny fahagagana ataony izy miantra sy mamindra fo Jehovah nomeny alina izay matahotra azy tsarovany mandrakizay ny fanekeny ny fahatahorana Jehovah no fiandoham-pahendrena fahalalana tsara no ananan'izay rehetra mankatoy izany maharitra mandrakizay ny fiterana azy amen izany ny tenin'Andriamanitra anatin'izany vavaka izany dia misy hoe mahatsiarova ho sisy ny fahagagana ataony izany hoe indraindray misy ny fanahy manafika tena hoe fafany ao an-tsaintsika mihitsy hoe ohatrany hoe tsy nanao inona amintsika Andriamanitra ohatrany hoe misy zavatra ratsy mandalo dia ohatrany hoe izay fotsiny mibahana ao an-tsaintsika fa tena hivavakantsika mba tena hoe atsiaro ny fahagagana atsiaro ny fahatsarana ary indrindrindrindra atsiaro ny tenin'Andriamanitra ny fampaharezan'Andriamanitra ny teny fikasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ny fahamarinana momba ny fiainantsika mazanak'Andriamanitra antsika dia ho ampatsiahivin'Andriamanitra ampatsiahiviny fanahy masina antsika ary tena hoe hoantsika izany fanahy ny abatoana zany ao anatin'izao ho antsika izay manaraka izao fotoam-bavaka izao dia andao antsika hanatra izany vavaka izany Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola mankasitraka feno anao izay amin'izao fotoana izao mbola afaka miantso ny anaranao Andriamanitra ny fahatsarana ianao Andriamanitra ny fahalalana ianao ary ianao nahary izao rehetra izao tena hoe tsy misy tahaka anao Jesosy tsy misy tahaka ny fahendrenao ny intelligence anao tena hoe mihoatra ny fahalalana izay olona endrindrindra eto ambony tany misy hatr'izay satria ianao namorona izao rehetra izao dia manandratra anao amin'ny avo indrindra izay Jesosy amin'izany ary ankehitriny izay mazanaka ao anay dia tahaka anao na harena tahaka anao izay Jesosy manana izany Saint Kristy izany izay ary amin'izao fotoana izao izay dia mbola mivavaka eo anatrehanao momba ny sainay Jesosy tena hoe aoka ny fahalalanao aoka tena hoe tena ho hita ny mahazanaka ao anay amin'ny alalan'ny fomba fisainanay amin'ny alalan'ny fomba ny fahatsiarovanay izay zavatra tokony tsarovana rehetra Jesosy araka ny teninao izay mivakiana teo dia ny fahagaganao ny zavatra nataonao teo amin'ny fiainanay voalohany indrindra aloha no tokony tsarovanay araka ny aloha-hevitra anatin'izao live izao hoe Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra ianao tsy misy tsy hainao atao dia izany Jesosy ny tianay ho tsarovanay amin'ny lafim-piainanay rehetra inona zavatra mandalo amin'ny fiainanay dia ampatsiahivanay fanahy masina fa ny fahagagana izay nataonao tamin'ny andro baiboly teo amin'ny fiainanay tamin'ny lasa ary ny teninao mbola miteny amin'ny hoavinay dia ampatsiahivanay izany fanahy masina ninona mety hoe fanahy abatoana amin'ny tsy fatakana ny teninao ny fanahy izay mamafilainga tsy mifanaraka amin'ny fahamarinanao mifanohitra amin'ny teninao momba ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny androanay ny asan'ny Satana amin'ny ao anatin'ny sainay ao mamatitra ny sainay fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia tsononay fa tena hoe manana izany fatakarana izany izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsononay fa ilay satrotsiro izay fatao amin'ny Saint Kristy amin'izao fotoana izao manankely ao amin'ny fiainanay ka ahafahanay mahatakatra ahafahanay indray ahafahan'ny sainay indray miasa araka ny tokony ho izy amin'ny araka ny sitrapon'Andriamanitra dia misaotra anao izay Jesosy fa nomenao saina mahatakatra ny amin'ny hoavinay mahatakatra ny amin'ny destinéanay dia misaotra indrindra anao izay Jesosy io halleluia halleluia amen amen amin'izao fotoana izao tsika andaontsika hanaraka tsihiry hoe fantatro izay io fa rehefa mahatakatra ny sainao hoe inona ny anjaranao voalohany indrindra aloha dikan'izay dia hoe fantatrao hoe iza ny monao dia manaraka finaritra Zainoko
sy ny fitiavanya miadana ny foko misindany aia fantatro izay loko sy ny fitiavanya miadana ny foko misindany aia mety ovy izao rehetra izao tombo afatsy anao ianao ty ai sy miova fa mandraky izay ty ai ianao ty ai kanao fonas izao rehetra izao tombo ombola ty ai ianao ty ai ty miova fa mandraky izay ty ai ianao ty ai kanao fonas izao rehetra izao tombo ombola ty ai ianao ty ai ty miova fa mandraky izay ty ai ianao ty ai kanao fonas izao rehetra izao tombo ombola ty ai tombo ombola ty ai tombo ombola ty ai tombo ombola ty ai izay ty ai ianao ty ai kanao fonas izao rehetra izao tombo ombola ty ai ianao ty ai ty miova fa mandraky izay ty ai ianao ty ai kanao fonas izao rehetra izao tombo ombola ty ai tombo ombola ty ai tombo ombola ty ai
Aleluia, dia tonga sondray isika ao anatin'izao fotoana ny fampaherezana izao a. Mino aho fa manana milazaina amintsika ny fanahy masika amin'ity androany ity a. Ao anatin'ny lohahevitrantsika moa amin'ity andro ity dia hoe Jesosy miasa mavita ny tsy hay atao. Tena marina mihitsy zany a. Tsy ny tena Kristy no ampahery antsika androany a, fa eo koa ranadaidrika, eo koa ravavy fehizoro a. Dia manomboantsika izao fampaherezana izao a, dia amaky tenin'Andriamanitra avy hatrany isika. Teny soratra masina ao amin'ny Romana 8:1-3 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: fa izy no niaviany izao rehetra izao, ary izy no miazona azy, sady izy koa no antony. Izy anie no membonaitra mandrakizay. Amen. Dia mbola toizantsika izany tenin'Andriamanitra izany ao amin'ny Jaona 9:5-10 manao hoe: hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, fony tsy mbola ary Abrahama dia izy ao. Amen. Izany tenin'Andriamanitra milaza fotsiny hoe tenin'Andriamanitra mazava be hoe Jesosy Kristy Andriamanitra no niaviany izao rehetra izao. Raha misy zavatra mandalo amin'ny fiainanao na tsara na ratsy efa napetratsika eo am-pelantanan'Andriamanitra koa ny fiainantsika, dia izy no hiaviany ny zavatra rehetra. Efa hatramin'ny andohany izao zavatra rehetra izao dia efa niasa teo indray zanaka ny fanahy masina namoronana izao zavatra rehetra izao, na ny tany na ny lanitra. Dia tahaka izany koa misy mety hoe tsika mieritreritra hoe tena ezana zavatra mitranga eo amin'ny fiainana, na misy zavatra mandalo eo, fa tadio fa ny Andriamanitra izay karakara ny fiainanao dia izy no niandohany, izy no nariana ny zavatra rehetra, niandohany araka ny io tenin'Andriamanitra hoe niaviany izao rehetra izao. Niaviany lanitra, niaviany tany. Mino aho fa mbola mora kokoa ny mitady vahaolana amin'ny fiainanao noho izany hoe manamboatra ny lanitra sy ny tany izany, izay tena hoe lehibe. Dia hoy sisy ny tenin'Andriamanitra hoe izy no miazona azy, izy no miazona amin'ny fiainanao, miazona izao rehetrarehetra izao izy, ary anisan'ny azon'Andriamanitra dia ny fiainanao. Anisan'ny azon'Andriamanitra tsy hoe izay moramora amin'ny fiainanao ihany fa izay eritreretinao hoe sarotra koa, satria hafa ny fihevitr'Andriamanitra, hafa ny fihevitritsika olombelona. Dia izy koa no antony. Araka izany tenin'Andriamanitra izany dia tena hoe Andriamanitra no antony. Matoa izy mandefa ny zavatra mandalo amin'ny fiainanao io araka ny tenin'i Jesosy tao amin'izay ajamba izay hoe hatrany amin'ny kibon-dreny, dia tena hoe mba hanehoana ny voninahitra. Izy koa ny antony izany. Inona mety hoe zavatra mety hoe tsy haintsika atao dia tadio tiako ampaherezina anao fa ain'Andriamanitra izany, satria izy no voalohany indrindra aloha ny izy no nanao an'izany zavatra izany, nampandalo an'izany teo amin'ny fiainanao. Dia fa izany tokony dia hampiakatra ny fononao, satria hoe Jesosy tsy hoe Jesosy hoe olona tery andalina tery fotsiny, olona tsy fantatrao, olona tsy mirananao, fa Jesosy ny namonjy anao, ilay tianao, izy no niaviany izany. Faharoa manaraka izany, izy no miazona ny anao. Fahatelo, izy no antony izany, satria hanomezana voninahitra anazy. Dia tadio inona zavatra tsy hainao atao, tsy hain'ny volanao atao, tsy hain'ny herinao atao, tsy hain'ny olo-pantatra atao, dia tadio fa izy no miazona amin'ny fiainanao. Dia mbola manasa rahavavy sy ranadahy anankiray hanoza amin'ny fampaherezana izany, dia mahay hitantrany farany tokoa fa mbola misy anjaranao. Aleluia, mankasitraka indrindra tompoko mbola ao anatin'ny fampaherezana moa izany izay terina nadamy fandidy mizara fampaherezana eto, araka ny tema hoe Jesosy miasa mavita ny tsy hay atao. Izany tokoa Jesosy Kristy izay tokontsika ary araka ny tenin'Andriamanitra teo manao hoe mbola tsy arikoriny ary Abrahama izay ireriavan'ny olona hoe tena nanana ny arenany, tena hoe nampisiovan'Andriamanitra fahagaganana ny resaka taranaka, mbola tsy arikoriny ary Abrahama dia fa izy ka amin'izao fotoana izao dia izara indray fampaherezana amintsika. Be dia be moa izany ny fahagagana ataon'i Jesosy, fa andeha hijery fahagagana anankiray tsika momba ny fanasitranana izay tena hoe nahavariana tokoa ohatrany zavatra nataon'i Jesosy Kristy izany. Dia avy eo moa izany hivavaka ho anao izay mandalo aretina amin'izao fotoana izao. Mety io izany tena efa tena iza mba hiasa amin'ity aretiko ity, mba hanafaka anazy ity, fa tena tsy hay atao intsony, tsy mety afaka ty aretina ity, dia hivavaka ho anao fa anaraka fampaherezana aloha tsika amin'izao fotoana izao amin'ny Matthieu 7:20 sy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
Ary endriny nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona nakeo ivoany ka nanendriny somotra viavin-dambany fa hoy izy anakapo na dia lambany ihany aza no voateniko dia ho sitranao. Ary Jesosy modina ka nahita azy dia nanao hoe maty ry zanavavy, ny finoanao nefa nahasitrana anao dia sitrana ilay vehivavy tamin'izany ora izay. Amen. Eto dia nisy vehivavy efa narary nandritra ny 12 taona. Eritrereto zany hoe aretina nandritra ny 12 taona fa hoe tsy hita fanafana ntsony, mety hoe atao anatin'ny volana na hoe taona hoe 2 taona 2 taona mety hoe mbola nandeha nivezivezy etseroa fa rehefa tena mipetraka atao anatin'ny vatany amin'izay le aretina na dia manodidina aza dia tamin'izany fotoana izany ngamba mino fa tena hoe nametsina ny vehivavy eo, mifosafosa ny vehivavy eo, ianao azy dia tsy hositrana ntsony ianao. Be ny olona mety niteny anazy mifosafosa anazy satria efa tena hoe rakosi ny aretina ny vatany. Dia tamin'izay fotoana izay dia nanapa-kevitra hoe na dia somotra raha viavin-dambany ihany aza ozy izy dia voakasiko dia ho sitrana. Zany finoana atao anatin'ny vehivavy io satria natsapa izy fa Jesosy dia loharany mpanasana na ary mino fa ny fahagagana vitan'i Jesosy tsy hoe teo ihany raha nasirana-bavy fa mety tamin'ny efa nihera matsy ny lazan'i Jesosy Kristy. Dia izay natao ny vehivavy hoe nisisika ka ozy izy tamin'ny voalohany hoe hivavaka ho anao izay manana aretina mety hoe efa tsy azo tsy hita fanafana tsy aisitranana ntsony. Eritrereto tsara vehivavy eo nandritra ny 12 taona narary izy raha lasirana-bavy nanany aretina nitaizana azy izy fa tsy menatra izy. Mety manaraka nyity fotoana tokoa ianao mety eny fa be dia be ny olona mety mifosafosanao, mety manaraborabo ianao hoe ianao mbola tsy misitrana ntsony ianao fa io dia mbola mampatsiahy antsika tsirairay izay manaraka nyity fotoam-bavaka ity fa tsy miova Jesosy Kristy. Izay zavatra hain'i Jesosy Kristy tamin'ny vehivavy io eritrereto nandritra ny 12 taona nanany aretina mety fa nahi izy tena nijaly fa aoriana tepitepy ny vola mety tsy nisony satria mety izay mandeha dia mihetsika mandeha mila vola izay mihetsika mila zao ny teny moa izany le ataony mety hoe fianakaviana sy ny sisa mety atoerana tahaka izany koa misy ianao na hoe mety ny ara-bolanao mety tsy manana fa androany dia misarika ny sainao ary vavaka ho anao mba ho tena hoe Andriamanitra mihitsy no anasitrana anao zao satria hoe Jesosy izay toena io telo mianadaza io samy mitory an'izay dia mavita ny zava-tsarehetra izy. Antony Jesosy Kristy ny zava-tsarehetsarehetra ahafata Jesosy ny momba anao izao fotoana izao tahaka ny nahafantarany amin'ny vehivavy io hoe niodina atao ivoany. Be dia be ny olona tamin'izany fotoana izany niaraka teo tamin'ny fotoana io fa saika izao hafa mihitsy ny olona rehefa tena hoe manana etaeta manana faniriana hoe na dia izay vavaka zay fotsiny natenenao hoe na dia izay vavaka zay fotsiny ataony mpampon'Andriamanitra io, ataon'ireo rahavavy eo, ataon'ireo ranadary eo dia mino fa hiasa Andriamanitra dia tsara fa hikasika anao Andriamanitra, hikasika anao ny herin'Andriamanitra ary tena tanjon'Andriamanitra izy hoe tsy hamelanao fa baraka izany anangana anao amerina ny tena maizy azy anao izay ny tanjon'Andriamanitra. Ny fahoriana mety nenanao nandritra ny taona maro nandritra ny volana maro tsy mety sitrana ianao mety anatin'ny fanjina androany dia sarovitsara hivavaka anao mba ho tena sotran'Andriamanitra ianao, hivavaka anao mba ho kasihan'Andriamanitra ianao satria Andriamanitra izay tokontsika dia Andriamanitra magaga izany. Hivavaka anao amin'izao fotoana izao raha io mbola makasitraka anao tompo amin'ny alalan'izany fampaherezana izany ary ankehitriny mivavaka tompo malala ho an'ny olona izay mety hoe tratra ny toe-javatra tahaka nyity vehivavy ity Andriamanitra izay nandritra ny 12 taona ny fiainany tao anatin'ny aretin'Andriamanitra izay aretina mety hoe tsy hita fanasitranana mety mitady vaholana etseroa. Tompo androany dia hivavaka ho azy amin'izao fotoana izao hoe mety mino koa izy amin'izao fotoana izao hoe na dia izay vavaka izay fotsiny ihany aza dia hositrana Tompo akasio ny fiainany, kasio ny momba anazy mba ho sitrana izy Andriamanitra satria tsy sitraka ao Andriamanitra ny hafatesany olona anankiray ao anatin'ny aretina Tompo afa tena hoe ianao ny anangana azy ho misy fahavelomana ao anatin'ny vatany Andriamanitra ho atsanganao ny fiainany Tompo ao anatin'izao vavaka izao satria izay hainao atao Andriamanitra tsirairay dia mbola hainao atao Tompo satria mbola tsy arako azy Abrahama Tompo atefa teo ianao Tompo mbola tsy teo akory ny asany aretina izany tefa eo ianao mpanasitrana ka androany dia manolana fanasitranana ho an'ny olona izay manaraka nyity fotoam-bavaka ty naiza toerana misy anazy izay karazana aretina tonoka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao hirotsaka ny fanasitranana amin'ity androany ity misaotra anao atompo malalo satria atompo ny vahaolana ianao mahavita zavatra tsy hainao eo atao ianao Andriamanitra satria ny fahalalana misy oetrany fa ianao ny tena tompo ny fahalalana rehetra makasitraka Tompo fa eo anilanao zahay mitoetra ninona zavatra misy
amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Amen. Amin'izao fotoana zao dia manasa ny anavavitsika pezoro. Mino fa mbola misy fampahirezana ho zaraina amintsika eto ny sarobidin'io Jesosy Kristy eo satria tena hafa kely izy. Sy zavatra hain'Andriamanitra atao taminay dia hain'Andriamanitra atao amin'ny fiainanao koa. Amen. Anao misehatra ranavavy pezoro. Alleluia. Dia mankasitraka ny ranatahirika mbola mitondra izay fampahirezana izay ary koa mbola loy amin'izany milohan'izany dia maky ten'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra ihany fa antsika mifampahery satria io tena teny mahery ao amin'ny Jaona 4:20 andiny 4:20 ka hatramin'ny 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko nataony koa ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria izaho mankany amin'ray ary na inona angatahnareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Amen. Izany ten'Andriamanitra entina indray fampahirezana antsika araka lohateny androany hoe Jesosy Kristy mahay manao ny zavatra rehetrarehetra izay tsy hain'olombelona ny Jesosy atao. Izany fahefany Jesosy Kristy izany anefany araka ny fantatrantsika tsirairay avy dia efa nameny antsika izany. Nomeny antsika izay mino anazy izany. Izay mino aho izy dia miasa ataoko ny ataony koa. Inona zavatra efa nitany saina teo ny zavatra vitan'i Jesosy. Efa nitany saina teo aloha teo ny zavatra nataony olona tamin'i Jesosy. Ny ohatra hoe vehivavy mikasika ny lamba Jesosy izy dia tena hoe nisitrana izy. Satria manino satria misy hery ao amin'i Jesosy Kristy. Izany hery izany efa nataony ao anatintsika. Mahery ny ao anatintsika noho ny ao amin'izao tontolo izao. Mahery ny ao anatintsika sy ianao mahavita ny vitan'i Jesosy. Satria tsika koa izany mahavita azy. Tahaka Jesosy Kristy ilay mahavita azy izy Jesosy Kristy ao anatintsika. Izany hoe azy ihany koa izany tsika. Ninona ataontsika dia il suffit fotsiny hoe mangataka tsika amin'ny Jesosy hoe zao indray Jesosy dia efa vitantsika ny zavatra rehetrarehetra. Na Jesosy Kristy ary ane rehefa hanao fagagana izy ohatra hoe hamadika ny vato hamadika ny nampitombo ny mofo ohatra e. Ataontsika hoe izay nampitombo ny mofo dia izy nisaotra an'Andriamanitra. Izany hoe niresaka tamin'Andriamanitra izy dia nakasitraka an'Andriamanitra izy dia vita n'ilay zavatra vita no fagagana. Dia sahala amin'izany koa tsika tsy hoe andeha irerentsika hoe za mahavita an'izao na zao. Tsy noho itsika sy ianao sy ny anarantsika no entintsika fa ny anaran'ilay Jesosy Kristy izay ao anatintsika. Araka ilay ten'Andriamanitra izay hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mpampahery. Izany zavatra raha mbola tohizantsika izany ten'Andriamanitra izany hoe zao zavatra nanaraka izay mino hamoaka demoni amin'ny anarako izy teny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy hametra tanana marary izy dia ho sitrany ireny. Mbola misy maro hafa koa azontsika atao amin'izany. Mbola afaka manao zavatra mihoatra an'izany tsika amin'i Jesosy Kristy satria mahay ny zavatra rehetra. Tsika inona zavatra tsy voatonao anatin'izany hoe zavatra rehetra izany. Izy zany efa hoe zavatra rehetrarehetra na zavatra madinika io na zavatra vaventy io na zavatra manao ahoana ny heverin'ny olona dokotera maro isan-karazany fa efa tsy possible io. Ny heveriny manam-pahaizana sy ny siantifika maro hoe efa tsy avitra intsony io. Mbola antsika sy ianao izany raha fotsiny mino satria izany ten'Andriamanitra eto finoana no pouvoir antsika izany eto dia finoana. Tsy afaka ny andeha teny amin'ny zavatra ohatr'izao fotsiny tsika misy dia misy nefa ny avy eo miahiahy any ambady. Hoy izy Jesosy hoe izay mino ahy izay mino an'i Jesosy Kristy ny asa ataoko no ataony koa. Asa tsara nataon'izany Jesosy izany fa tsy asa ratsy. Mahay manao asa tsara ohatran'i Jesosy amintsika. Mahay manao fagagana ohatran'i Jesosy. Mahay manasitrana olona ohatran'i Jesosy. Eny anao mihoatra noho izany aza hoy satria izy efa lasa nakany amin'ny dadantsika. Tsika mbola ety ambany masoandro ety dia mbola mahavita mihoatra izany nataon'izany tsika. Tsy hoe izy tsy navita fa izy nandeha fa efa napetrany atao anatsika izany fanahy mahery izany ahavitantsika mihoatra noho izay efa nataony. Nanome antsika ohatra be dia be izy tetỳ ambony tany. Arahantsika ireny anao mihoatra amin'ireny tsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia raha mangataka zavatra amiko ianareo izy dia ataoko izany. Izany hoe ianao izany raha mangataka amin'ny Jesosy Kristy no mihoatra misy olona mangataka zavatra Jesosy dia ianao izany tena hoe mpanelanelana mihitsy amin'ny Jesosy Kristy. Raha misy olona ohatra mangataka vavaka dia ianao mangataka izany an'i Jesosy dia ho azo izany. Raha misy rona kely koa izy mifanaiky amin'ny anarako mangataka zavatra dia ho azo izany. Izany hoe zavatra tsy dia sarotra nefa dia sy apetraka Jesosy mila mino anazy fotsiny dia mila mangataka. Izay mangataka no mety izay mandodona no fraina. Izany ten'Andriamanitra. Dia samy mahereza daholo tsika rehetrarehetra. Za amin'izao fotoana izao manonona fa tena hoe ianao ilay manao mihoatra lavitra noho izay nataon'i Jesosy. Ampiasanao mahery vaika ane ilay napetraka Jesosy dia fanahy mahery izay napetraka Jesosy ao anatinao. Tena hoe izay zavatra
tisy ty ndraindray mieritratra hoe tsy vitatsika io fa le zavatra ao anatsika le fanahy napetraka Jesosy ao anatsika fanahy mahery io no marika azy ny lôzika sy ny zavatra hoe misy hoe tsika matsoloena ndraindray hoe tsy lôzika mihitsy zany zavatra izany rehefa mitapitra lôzika atsika dia io manomboka amin'izay ny fanatanterahany Jesosy Kristy ny asany dia zay ny fampahirezana kely tiako zany amintsika tamin'ny dia sy maro fofoy rehefa nameno zany koa ny ranadasy raha vavy teo ary indrindrandrindra fa namasin'Andriamanitra izay natsika tsirairay avy ameno an'izany rehetrarehetra izany dia tonga ety ampamaranana sadytsika amin'izao fotoan'izao ary antsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra aloha tsika voalohany indrindra ny amin'ny fotoanandroany satria fotoana nafinaritra manaraka izany dia mametraka amin'ity aly teo am-pelatana antsika raha andeha atory misy koa mety andeha hiasa amintsika izao dia ametraka an'izany am-pelatana an'Andriamanitra tsika matory rendremana tsy mahatsiaro izay ambony tany fa izy mahatsiaro antsika foana dia ndao atsika hivavaka amin'izao fotoan'izao dada ny anara-mail'i Jesosy Kristy dia faly izay tena faly izay atao natrehanao ny ilazany an'izany fa faly sady ravoravo ny fanahinay satria nandray satria nahazo indray izay androany ary indrindrandrindra faly izay fa afaka naketo amin'ny fanatrehany le mpanjaka ny mpanjaka izy moa ny olona mba afaka manatona zany hoe mpanjaka ny mpanjaka zany na dia mpanjaka raha ty aminay Jesosy tena tsy azo manatonany zany fa ianao tena hoe ianao le mpanjakan'izy ireny mbola mpanjaka ny mpanjaka filohany filoha Andriamanitra ny Andriamanitra ianao zany mbola nanaiky natrehanay zao maloto izao natrehanay zay ombelona kely zao ianao mankasitraka anao zay ny amin'ny fitiavanao anay na amin'ny fidiananao anay satria ny amin'ny fanatrehanao ny fotoanandroany satria hatrany am-piandoharana ka hatry ampamararana dia teo ianao tsy nangao anay ianao tsy namiala tena tsasadalana ny fanatrehanao fa teo foana ianao dia mankasitraka anao izay amin'izao fotoan'izao zay dada dia metraka an'ity aly teo am-pelatananao raha andeha atory ho an'ireo andeha atory dia tena hoe apetraka feno am-pelatananao toromasonay didio ny anjerinao tompo manodidina nylainay tsy raharay avy dada maro ny fahavalo miodiody any ivelany any tady andeha hivoaka koa ny ratsy fanahy sy ny fahavalo andeha mahavoa ratsy mafy zavatra ratsy eo amin'ny fiainanay fa tonoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa tsy mahazo anay zany tsy mahakasika anay zany satria ny anjerinao maro manalinatrisa tena hoe mitombo manodidina anay raha ianao momba anay dia iza ny atohatra anay Jesosy momba anay ianao amin'ity alina ity ary hoazireo izay andeha hiasa koa dia mbola momba azy ireny koa ianao anampy anazy amin'ny fanatanterahana ny asa amin'ny anazy hery ianao amin'ny anazy tanjaka mpamokatra anazy ianao amin'izay asa ataony any na inona anarany azy andada ianao mpahomby anazy ianao miaro anazy ampanaratsy rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia misaotra tsy mankasitraka anao zay dia laza voninahitra dia anorairiany hatramin'Andriamanitra atao mandraka izay fa Andriamanitra tsara indrindra ianao le tsy miova Jesosy tianay ianao alleluia amen amen dia zay indray ny fotoanantsika tamin'ity androanyity misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany manona amin'izao fotoan'izao fa tena hoe zay zavatra tsy vitanao taloha manomboka androany manomboka zao lera zao jereo ny leranao manomboka zao dia zao dia ho vitanao zany ho hainao atao ny zavatra rehetrarehetra zay tsy hainao taloha dia efa ho hainao atao manomboka androany raha mino an'i Jesosy Kristy ianao satria izy no anatanteraka sy anatotosany zany amin'ny alala le fanahiny ao anatinao eny tokoa fahasoavana sy famindrapo anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetrandro lava antrany Jehova ianao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Sao mieritryanao fa iny adinao maky mbola adinao androany Andriamanitra efa nanomana efa nanokatra lalana sy takatry ny saina
adidinana sachizanany siny sady malalany kaza mitoma izy lairay tsy mamitaka ny zavadretra ainy atao hoanao zanany malalany ka mahereza fony anao fitaina andalitra fanatogano anao ka ninonino nazavatrisa efa voasoratra ho anao ny fandrisena ka mahereza fony mahereza fony anao fitaina andalitra efa natogano anao ka ninonino nazavatrisa efa voasoratra ho anao ny fandrisena ka mahereza fony adidinanao sachizanany siny sady malalany kaza mitoma izy lairay tsy mamitaka ny zavadretra ainy atao hoanao zanany malalany ka mahereza fony anao fitaina andalitra efa natogano anao ka ninonino nazavatrisa efa voasoratra ho anao